Momba ny toetrandro indray kosa tsy misy fiantraikany amin'ny toetrandro eto amintsika ilay rivo-doza Fauban izay manohy ny diany manakaiky ny faritra mangatsika raha ny fanazavana avy amin'ny sampandra ra-pamantatra ny toetrandro. Fanazavana misimisy kokoa. Lasa dépression subtropicale ilay rivo-doza Fauban niforona tao amin'ny ranomasimbe indiana raha ny fanamariana izay voaray teny anivon'ny sampandra ra-pamantatra ny toetrandro etsy Ampasapito. Ny vaovao farany aloha zany hatreto dia efa mizotra mameno diany izy aloha zany makany amin'ny faritra mangatsika zany hoe tsy de misy atahorana firy zany ny aminy na tsy mbola tany amin'ny faritra mangatsika moa zany izy tsy nisy atahorana raha ho an'ny toetrandro fety Madagasikara tamin'ny andro maromaro lasa izy satria lavitra de lavitra izy ankehitriny izy efa araka ny teneniko zay makany amin'ny faritra mangatsika io na atsotsika amin'ny teny baiko hoe makany amin'ny zone subtropicale amizao izy zany zao lasa dépression subtropicale zany izy amizao zany hoe tsisy fiantraikany izy zany amin'ny toetrandro eto Madagasikara. Raha ny toetrandro ankapobeny no resahany dia ahitana fihenana ny rotsakorona amin'ny faritra maro manomboka rapitso. Ny amin'ny ankapobeny angamba ny tena tsara homariana dia somary ato kely tsy ato hoe tena hijanona fa hiena zany ny rotsakorana aloha zany ao anatin'ny andro maromaro ho avy fa afatsy ny amin'ny ilany avaratra andrefan'ny Madagasikara mipakatra aty melaka zany dia mbola hisy hatrany ny rotsakorana ary eo andanin'izay indrindra no nandefasanay ny fampitandremana na ny vigilance météo amin'ny teny baiko tsy alerte akory le izy araka le code couleur le mahazakatsika fa vigilance météo zany mampitandrina ny mponina fa mbola hitoy le rotsakorana efa nisy le rotsakorana andro maromaro lasa zay mbola mitoy le izy dia mety ahina zany mety hodibodrano ny faritra ivo indrindrandrindra faritra melaky voakasika ao anatin'izany ihany koa ny faritra menabe hoeny ary mipakatra ny diana. Tsy dia mietika firy ny maripana raha ny eto an-drenivohitra no resahana fa manodidina ny 9 sy 7 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary eo amin'ny 9 na 7 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra.